Araky ny antsika rehetra dia mihoatra ny efatralina sy rahetsy nisan'ny olona traboy noho ny rivodoza Tresda sy ny kere any amin'ny faritra atsimo. Izany indrindra no naraisan'ny filoha firenena fanapahan-kevitra hiantso ny mpaitandrazana rehetra hifanomentanana amin'ny vonikava mahatratra toy izao. Rehefa miresaka sy antsoina ny mpaitandrazana rehetra dia isika izao. Fikirakira ny fifandraisana sy ny serasera no antso be mahatapaka ny ahitra sy anjomara fanaivana. Voaraisiko ny adidy amin'ny mahatokona ndraiky fanjakana, nefa koa amin'ny mahatokona ndraikitra ao amin'ny asa fanaovan-gazety Ny Tenako. Isika izao dia mpiredinakafo, koa na dia mety ho zarazarainy ny hevitra tsy mitovy azy dia tsy maintsy akamban'ny firenena iaraha-manompo. Tratry ny fahasairanana iroavantsika, nefa tena fombatsika malagasy ary fomba mampanao sy antom-pisitsika manokana ny fihavanana sy ny firaisan-kina.